misaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fahalmerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity fariana ao anay hatrany ihany koa ny mandraintsika isa-tokantrano indray. Alohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola meno izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao fa azo ny fomam-panahynay indray izany dia akao tany lonaka tokoa anjaka ny teninao. Mitenena ray fa voninkenanao izahay minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe lalana mifehy ireo mpandray anjara. Samy manana ny fanandramany ny olona tsirairay ny amin'ny alehibeny ratra sy ny fahoriana mahazo azy saingy tsy misy afabela amin'izany ny izy io na iza. Ny akamaroan'ireo fanandramana maharary indrindra lalovantsika dia avy amin'ny voka-dratsy ny fahotana. Maneho lafy ny hafa sy mivelatra kokoa momba ny antony fanaintainana sy ny fahoriana ny bokin'i Joba. Manoritsoritra ady izay mahafoaka n'izao tontolo rehetra izao izy izay ifanandrenany tsara sy ny ratsy eo amin'ny fiainantsika. Hitantsika izany manomboka amin'ny Joba toko voalohany fa nanatrika fivoriana iray tanan-danitra Satana. Tao amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra misy ny resaka ny fanaovany dia laza fa i Joba izay mpanjaharaha mahatoky sady manan-karena ny tia manampy ny hafa dia tsy mahatoky an'Andriamanitra raha tsy noho ny fitahiana iny ty Satana. Andriamanitra moa dia mahalala ny zavatra rehetra, fantany tsara avokoa ny zavatra rehetra saingy noho ny amin'ireo mpivory izay solotena avy amin'ireo planeta hafa sy ho an'ireo izay mbola maky an'izany tantara izany amin'io avy dia navelan'Andriamanitra atao ohatra mazava ny fiainan'i Joba mba nehoana fa tsy manery na oviana na iza Andriamanitra nompo azy. Aseho amin'ny lahatsoratra fa ady ampahibe maso ifanaovan'ny antoko roa io ady io ary miseho anatin'ny sehatry ny fitsarana. Izany dia misy lalàna tsy maintsy arahan'ireo mpandray anjara tsy matetika tsy fantatra na ihany koa tsy takatry ny olombelona voafoaka ao anatiny. Ny toko roa voalohan'ny Joba dia maneho fanarahana eo amin'ny Satana sy Andriamanitra izay toa maneho fa akaraky ny toe-javatra mitranga no azahoany an-dalina na ny ankilany manao zavatra na tsy manao zavatra. Rapian' ilay olona dia manana zo sy fitakiana sasantsasany atao momba azy Andriamanitra. Raha tsy izany kosa dia Satana no manao fitakiana. Inona moa ny fanampiana entin'izany ho antsika ao anatin'ny fahoriana? Mety tsy hanamaivana ny fanaintainana izany saingy manampy antsika kosa hatakatra ny tena zava-mitranga sy ny hevitr'ireo fijaliana sy fahoriana izay tsy avy amintsika. Ny tena mahazendana ary mahavariana amin'ity tantara ity dia izao tsy nanana tombontsoa hahita ny zava-mitranga rehetra ao ambadiky ny fahoriana i Joba kanefa tamin'izany rehetra izany dia tsy nanody Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Koa na voafetra ihany aza ny fijerintsika amin'ny maha olombelona antsika dia azontsika atao kosa ny mifidy ny atoky an'Andriamanitra momba an'ireo zavatra izay tsy takatra ny saintsika. Ka izany tsy hanome tsiny amin'ny toe-javatra misy na amin'Andriamanitra
amin'ny zavatra rehetra mitsanga fa hitoky tahaka ny joby any isika amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Afakisika ianay tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay eny amin'izany lesona nomenao anay no izany sotrana ny koa izay miaro anay amin'ny zavatra rehetra eny fa na dia tsy fantatreran'ny zavatra mitsanga ny fiainanay apetraka am-pelantananao kosa nefa ny hoavin'ny tsirairay mba hitony fahatokinanao ka tsy salasala satria fantatray fa momba anay mandrakariva ianao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.